Miarabantsika tsirairay avindray tatray ity alakamisy maraina fa 9 volana novambra ity sotran'Andriamanitra isika izay manambara ny fitiavany sy ny famonjam-pony amintsika tsirairay avy manjakariva. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavakisika. Ry Tompoandriamanitra io mbola velom-pisaorana anao izay fa mbola nomenao izao tombonandro izao indray ahafahanay mahalala ny sitraponao aminay. Mangataka aminao mba hiasa ao anatinay tsirairay avy, ka aoka tsy ho very foana na ny fotoana izay hienoana ianao ankehitriny na ny tombonandro izay omenao anay mba hiainanay. Fa mba ahafahanay manararoatra hatrany, fa mba ahafahanay manararoatra maka ihany koa ny voninahitro ary mahatsapa ny fitiavanao mba hisaloranay tokoa ilay satrim-boninahitra ny fiainana izay efa homaninao anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe lehibe noho i Mosesy. Nalaina amin'ny Deutéronomie 2:7 manao hoe izay sarotra loatra aminareo dia ento ety amiko ka ho henoiko. Amen. Aoka isika ino fa handrehan'ireo fangatahana iarahantsika manao ny Tompo. Tsy misy tsy hainy atao raha Jesosy no antsoina dia mahavany olana rehetra izy. Miantefa amintsika ny teny nataon'i Mosesy, ilay mpanolotsainy tsy toa no manao izany amintsika, manao hoe izay sarotra loatra aminareo dia eto aty amiko ka henoko. Afatra mampahery sy feno fanantenana manao ahoana re izany. Move isika tsy hanao araka izany fanasana feno fahasoavana izany. Ilay lehibe noho i Mosesy no miteny an'ireto ary mamakivaky ny fotoana izany ka miantefa amin'ireo Israelin'Andriamanitra amin'izao andro izao. Ento eo amin'i Jesosy ny toe-javatra izay mahavesatra sy mahavery hevitra rehetra. Izay sarotra loatra ka tsy voavahan'ny fahaiza-manao amboniny firindran'ny olombelona, tsy handiso fanantenana antsika manko ilay nanonona ny teny mampahery manao hoe ento aty amiko. Ny anontakiny amintsika dia ny inoantsika ny teniny fa hanaisotra ny zavatsarotra sy izay manahirana rehetra tokoa izy ary hampazava ny maizina rehetra. Mijereo izy dia ho velona. Mijerean'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Eo no hitsaharantsika tahaka ny eo ambony fanorenana mafy, eo no hiasan'ny finoana matetika rehefa tsy hitan'ny masoandro sy ny kintana, rehefa tsy misy afa-tsy ny tany efitra izay feno zavatsarotra izay jerena rehetra, dia hoy ny ten'Andriamanitra amintsika hoe ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra notenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Afaka mamakivaky fitsapana maro ny finoana ary miaritra ny fakapana izay mahajoro ary velona eo anatrehan'ny fahadisompana tenana. Mety hisamboaravoara ny onjan'ny fizahantsoetra, mety hisamboaravoara ny onjan'ny fakapana ary toy ny efa hiletika ny amin'ny onjavaventy mihitsy azy izany toy ny fandray amin'ny fahafatesana isika ka mikika ao anatin'ny teboteby ny fanahintsika. Move tsy hamaly ny fangatahana izay atao aminy intsony Kristy, tsy haneho fahasoavana intsony ve ny Tompo, move tsy naneho ny famondram-pony izay feno fitiavana intsony izy noho ny fahatezerana. Mpanjino ny tavan'ilay nosorany, mpanjino ny voninahitry ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahalemem-panahiny izay feno fitiavana, feno fangorahana izay mamirapiratra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Noho izany, aza misalasala intsony, aoka hiala aminao ny fisalasalana, aoka hiala aminao ny tsy finoana, aoka hiala aminao ny hoe sode, aoka toky hatramin'ny fahafatesana ianao. Amen. Irainay masina tsara indrindra izay any an-danitra. Mbola misaotra anao indray ny amin'ny izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao ihany koa izay manome fahatokiana ao anay mandrakariva, manome anay mandrakariva ihany koa fa eo anilanay ianao, miaino anay ary manome valisoa mahagaga ho anay tsirairay avy. Mangataka aminao izahay
dia mba ampirisianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina nay tsirairay avy ka atoky anao hatramin'ny farany izay tsy salasala fa namanao ahoana toe-javatra amin'izao dia fantatray fa misy farany zavatra rehetra ary ianao efa nandresy ny fahafatesana ary manome ny fandresenao anay ka hivoaka mpandresy hatrany izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.